tamin'ny sivora maraina teo no nigadona teto amin'ny birao fandatsaham-bato laharana voalohany teto amin'ny EA-staff fokontany Ambatobe ny filohan'ny tetezana hita mivady Andriamatoa Andry Rajoelina sy Ramatoa Mialy Rajoelina. Efa niandry azy ireo teto ny avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena tary Andriamatoa Fatma Samora. Ndroso tamin'ny fandatsaham-bato avy eo namita ny adidy amin'ny maha-olom-pirenena manan-jo. Hita soritra hoy ny filohan'ny tetezamita fa mazoto mifidy ny vahoaka malagasy, marika afantarana fa te ametraka tany tandalana. Zavatra tsapa sy taloha dia mifazotony ny malagasy mifidy satria dia efa maro be zany ny olona efa navita sy ny olona didiny amin'izao vao maraina izao. Ka zay zany zavatra lehibe hoe efa te hoany amin'ny ordre constitutionnel na te ametraka ny tany tandalana amin'ny alalan'ny fifidianana ny vahoaka malagasy. Tokony hoe kely rehetra ny voka-pifidianana eo satria izay ny safidin'ny malagasy maro anisa. Ny vokatra zay miala avy amin'ny vahoaka, ny vokatra zay miala avy amin'ny fifidianana dia tsy maintsy eken'ny vahoaka malagasy rehetra. Ary eto dia efa miteny sady ho an'ireo candidat rehetrarehetra zay hoe tokony ary tsy maintsy anekena ny voka-pifidianana zay miala avy amin'ny safidin'ny vahoaka malagasy. Izay no tena atao hoe demokrasia. Ny demokrasia dia miala avy amin'ny safidin'ny vahoaka rehefa maro anisa no manolotra na mametraka ny mpitondra anankiray indrindra fa amin'ny alalan'ny fifidianana dia tsy maintsy ary tokony eken'ny rehetrarehetra zany. Zava-dehibe hoy hatrany ny filohan'ny tetezamita no nalalavirany vahoaka malagasy ny ady hatrano hatramin'izay ka azo irehareany zany. Nisaotra manokana ny vahoaka malagasy ihany koa izy teto. Ny zavatra lehibe indrindra aloha ho antsika malagasy dia izao nalavirintsika ny mety fifandonana teo amin'ny samy malagasy, nalavirintsika ny ady hatrano ary ny alavirintsika indrindra ny fifamonoana amin'ny samy malagasy. Zay zavatra zay dia zavatra lehibe zay satria hitanareo tsara fa ny zavatra rehetrarehetra misy manerana ny Afrika dia rehefa misy crise politique dia matetika ny crise politique dia mifara amin'ny fampiasana fitaovam-piadina, amin'ny fahatongavan'ny reo mpandelanelana avy any ivelany amin'ny alalan'ny fitaovam-piadina fa isaorantsika Andriamanitra satria tsy tonga amin'izany tsika. Ny zavatra tena anisany tena hoe nafinaritra na areharehantsika malagasy dia zay hoe tonga amin'izao fifidianan'izao tsika androany, tonga amin'ny safidin'ny vahoakantsika androany. Ary eto dia misaotra manokana ny vahoaka malagasy noho ny fahendrena zay nananany nandritran'izay tetezamita zay ary indrindra nandritran'izao fanaovana ny fahafelezan-kevitra zao mandrapatonga an'izao fifidianana zay atrehantsika zao. Zay fahendreny zay mbola iriko ihany koa ananany malagasy, ananany ireo candidat tsirairay avy rehefa ivoaka ny voka-pifidianana, ny valim-pifidianana dia mba samy anaiky an'izay valim-pifidianana zay ny rehetra. Anjaran'ny selita ny fikarakarana ny fifidianana hoy ny filoha, tsy maintsy isy kosa nefa ny fijerena izay tokony ho arenina amin'ny manaraka. Mikasika ny fikarakarana manokana ndray ny fifidianana dia aleo tsy afangaro satria iny dia andraikitra manokana ny selita satria io no hoe commissionna manokana sahana ny fanatotsana sy ny fikarakarana ny fifidianana. Ratsika moa dia hijery hoe inona ny lesika, inona ny zavatra afaka renina ary tomombana araky ny tokony ho izy, araky ny rasan'ny vahoaka malagasy ve izay fifidianana nandrasan'izay. Efatra amin'ny fitopolo sy dimanjato sy telo arivo ireo mpifidy voasoratra anarana teto amin'ny fokontany Ambatobe, mitsinjara ny birao fandatsaham-bato efatra. Nambarany lehibe ny birao fandatsaham-bato fa nitandahatra ireo mponina naneho ny safidiny io maraina io. Betsaka aloha ny olona efa mafitika zany le olona mafidy
rehefa mavitika aloha mifidy zay ny proof ny atsy ny maly izy efa tonga maka ny carte d'électeur dia mbola tsy vita ary ny fanomanana eto ambodikana dia efa misy milahatra. Tamin'ny enora maraina sy 20 minitra vao nisokatra ny birao fandatsaham-bato laharana voalohany teto amin'ny fokontany Ambatobe antony noho ny fanomanana ara-teknika. Hita soritra ihany koa fa vitsy ireo solotenan'ny kandida tonga nanatrika ity fotoana ity.